Amboasary Atsimo, malaza ratsy amin'ny Asandahalo, distrika adion'ny fanjakana maro ny fandimby hatramin'izay, ratsy lalana nefa be omby. Ahitana mpiray tanindrazana analin'ny maro nefa zara raha nisy nijery hatramin'izay. Isan'ny nahavitan'ny kandida Ajo fotodrafitrasa ihany koa nandritra ny fotoana na tompona ndraiky mpanjakana azy. Nitsena azy ny vahoaka n'Amboasary Atsimo, efa nanakoako hatraty ny zava-bitany ary fantatry ny mpiray tanindrazana tsara ny fahavononany. Fahavitriana nanam-pirofo fa miandrandra fiovana mafy izy ireo amin'izao fotoam-pifidianana izao. Nisolo tena azy ireo ny senatera Kaleta, izay zanaky ny tapany Atsimon'ny Nosy iny. Magnotany aho satria misy mpitondra fanjakana milaza fa misy kandida mpanjaka. Iami areo telopolo kandida mpanjakana io. Mba tiany Amboasary ho fantatry. Mba tiany Amboasary ho fantatry hoe iza io. Iza aminareo telopolo zany kandida mpanjakana mpitahorana anay eto zany. Mila valiny zay, raiky zay faharoa mikasika ny fampianarana na heno zahay fa misy le kit scolaire izay hozaraina hono amin'izany agnaminy zany kandida mpanjakana zany. Ka miala tsiny aho tompo ary mampitandrina ny tompona andraikitra amin'ny fampianarana satria nanontany secrétaire général aho omaly dia nilaza izy hoe tsy azo atao zany monsieur le sénateur satria ny UNICEF ny namomeny io Banque mondiale Union européenne dia tsy azo atao fitaovana ara-politique. Ka ny mampalahelo dia ohatrany heverin'olo zany dia ataony hoe fanjakana tsy misy firenena zany Amboasary eto dia zay te hiteny vandy mizakavandy eto. Ka miangavy aho le olo tompony andraikitra inareo ro mizara azy aza mpitahorina le mpampianatra le fonctionnaire. Manoloan'izany tsy matahotra izay kandida mpanjakana sy ireo olona mampiasa herim-panjakana entina manao fampelezan-kevitra ankehitriny ny kandida Ajo ary nanantitrantitra fa mila misedra vahoaka ary efa niasa ho an'ny vahoaka no tokony ho filoham-pirenena. Isan'ny laharam-pahamehana tokony hojerena hatramin'izay ary hojerena maika ny fandriam-pahalemana aty Atsimo ka tokony andiny tena ny mpitondra fanjakana tsy nahavidy tany hametraka izany filaminana izany hatramin'izay. Raha wakatia maly dia izao no lazaiko tamin'ny pression sy liana izay namorona niny iriny ary miaraka tamin'ny foana. Maka iny aloha ianareo menada fa zara ho any amin'ny tapany Atsimo mba tiako fantatra hoe ianareo menada ve ny atongavan'ny vahoaka ny faritra Atsimo sa iza ka dia miporofonareo eto Amboasary androany fa isika menakavo mifankaty natongavanareo fa tsy liana azy pression koa ka dia tena ary manaraka zany zao koa nolazaina anao vo niala tany Antananarivo tsy misy olona ny président satria anao tsy mitondra artiste dia anao sénateur Kaleta rery ngamba ny fampiresaka ao an-tranony eo ka mba hoporofotsika n'Antananarivo fa vahoaka be tsika ny tonga tatya miaraka manangatana antsika dia sekolan'ilay tovolahy ty sary hoe za zay Amboasary aloha raina ga manodidina mihitsy fa manjary tsy tandakana izy avy eo tonga dia miaraka dia marena ao sodra betsaka antsika menakavo tompo sodra betsaka fa misy hoalefanay le Antananarivo hoe dia Amboasary tsy mila artiste fa fitiavana ny be da be ambonina tany Amboasary dia tonga marobery zareo. Tonga eto zay araka ny voalaza teo no ny fifidianana filoham-pirenena fa isika dia vonona tanteraka sy miandritsika kasikasy politika sy miandritsika fanarahana miafina tany fa rehefa hoe tonga fotoana ilatsahana filoham-pirenena dia nanapa-kevitsika fa ilatsaka ary tonga voalohany nametraka ny taratasy ilatsahana. Izahay tsy mahalala zany kandida mpanjakana zany satria aminay any fanjakana dia ianareo isika vahoaka natao hoe fanjakana fa izahay dia kandida ny vahoaka vahoaka fa tsy kandida ny olona mikaroka tombontsoa amin'ny fampiasana fanjakana
candidat sary-bakoly no fantatray matetika fa tsy hoe sa candidat ampanjakana zany satria raha sara nga tonga dia milatsaka voalohany ohatratsika fa tsy miandro farany zaya ny fahavonana ilaina ny firenena ity ary ho an'ny mpanao politika dia no milatsaka ao anatin'ny fifidianana za ihany mampanao politika fa tsy hoe manararoatra fahefana koly na hoe tendrenao misy na ho tendrenao zao zay vao bitabitaka toerana eo tsy ilaina zany raha tena mpanao politika marina ianao dia miatrika fifidianana milatsa ben'ny tanàna milatsa solombavam-bahoaka milatsa filoham-pirenena fa tsy hoe rehefa manana 4 course carte de corps dia lasa miseho matanjaka be raha matanjaka ianao afoany a ny tsy fandriam-pahalemana dia afaritra amboasaretsiny raha milaza fanjakana marina ianao ka milaza solotena mpanjakana ka milaza fa manana candidat mpanjakana dia dao zay olana mahazo amin'ny vahoaka zay fa tsy hoe rehefa tonga ny fifidianana ka dia aka amin'ny fony vahoaka dia milaza ho mpanao politika asy candidat mpanjakana mpanao politika zany a samy joro samy latsaka samy tadiny safidim-bahoaka fa tsy olona mandehandeha ao Antananarivo zay ny fanovana ilaina eto amin'ny firenena tsy kobakambavitsy na fanantenana pokatsy fandaminana ny rafi-piarahamonina ny fifampitokisan'ny samy malagasy ary ny fanatsarana ny fiainan'ny isa-tokantrano no lahara-pahamehana ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy fa ombiazana tanteraka ity fampelezan-kevitra ity tafitan'ireo mpiara-miasa rehetra tamin'ity candidat ity ny vinam-piarahamonina sy ny fandaharan'asa hoentiny ampandroso sy manavitra ny Madagasikara raha tsy hijery afa-tsy ny teto amboasary azo ny ajo ny fon'ny vahoaka